Laza ho an'ny rehetra dia ny fialana Andriamatoa Henri Rabarinjaka araky ny fantatra moa dia hoe tonga dia efa lasa nanidina ny azo any Paris zany taoriana ny fanesorana azy andeha hiverina ho mpisolo vava zany any amin'ny barreau de Paris eo anivon'ny fianakaviam-beny ny mpisolo vava any a Paris zany zay moa vaovao mivoaka ny gazety androany tsika kosa ataontsika conditionné satria tsy afaka nanamarina tanteraka an'izay tsika fa zay moa zany resaka mandeha mazava ho azy mora ny merci zao zany ny zavatra anankiroa tsikaritra amin'ity raharaha ty ray aloha zany dia hika-pifaliana sy ohatrany hoe mioby an'le fanapahan-kevitra zany rehetra hoe zay ary fa vo ihany Henri Rabarinjaka nefa raha nieritreritra ny tenany nefa invincible zany olo zany ro limercia nieritreritra ny tenany nefa tsy ho azo atao ninnininy zany olo zany ary nieritreritra ny tenany mihitsy fa izy ny tena rôle izy ny tompony lakile ary teo ampelantanany zany fitondram-panjakany zany izy mihitsy ny tena président izy sy Rivo Rakotovao moa tena io nahazo fanakianana io zay zany ny fanamarena voalohany hoe gaga ro lifa hatramin'ny voanivoaka le fanapahan-kevitra ny filan-kevitra minisitra omaly arivaka hatramin'izao mbola faly ihany ny olona miresaka an'le izy hoe zay fa vo zay zany tokony andraisana Andriamatoa Ierajoana ary mampianana lesona hoe jereo ange fa be loatra sy efa ela loatra ange ny takinana analana azy ro limercia ary za mba miarabantsika mpanao gazety satria aza adonona fa tsika nanisany nanamarika voalohany an'io olona io hoe ha ho zava-doza ho danger ho an'le fireneny ty olona ty fa zao fotsiny amin'ny mampalahelo azy zay le zavatra faharotiako mariana marina fa tsara ary obiana le fanapahan-kevitra nentin'ny Ierajoana ary mampianana hoe nandray an'izay fepetra zay ihany zany hoe nisaraka tamina mpiara-miasa akaiky taminy fa zao hoe ay ve azo nalana ihany izy iny naninona nefa nandrasana ho dega be fa avoazana tsy roa matany tahaka an'izao ao arinana 460 vols annulés ao arinana 500 000 $ de perte isan'andro journalière quotidienne ao arinana fanafoanana vola maro be ary ao arinana fanagadrana syndicaliste ao arinana fitsanganana syndicat ao arinana fahavoazana goavana be tahaka an'izay zay ianao vao nandray fanapahan-kevitra raha mba nieny ny mpanao gazety zany volana Jolay 2014 mbola tsy tanetiny rehatra ozy ny fitenin'ny fomba fitenin'ny tolo zay mbola tsy afo ny poka mbola tsy varatra ny poka ozy mbola tsy tanety mirehatra zay ny tena mbola tsy varatra ny poka mbola tsy tanety ny rehatra tamin'ny volana Jolay 2014 raha mba nieny ny teny mpanao gazety hoe danger io monsieur le président alao hoe manome rariny atsika ninge zavatra mitrangy io ro le merci fa raha mba nieny ny tenitsika hatramin'izay zany zao ianao nefa manaiky any miteny hoe tsy izy zany le olona matoa nesorinao satria tsy vita nesorina tamin'ny ma-PCA ny hermady azy izy ro le merci fa nesorina tsy ho directeur de cabinet any présidence ihany koa ary mbola tsy solona raha hoe nesorina manko izy te miassurer affaire courante fa raha marina voalazany gazety ny maliny any izy zany dia efa lasa nandeha nakany ivelany dikan'izay tsy manao asy eo anivon'ny présidence intsony zay aloha ny officiel fatatsika hitatsika zay no re zany fa tsy haitsika zay ao ambadika ao hoe mbola tompony lakile ve izy any ambadimbadika any mbola inona ny zavatra ny sarahanyireo tao inona ny fifanarana sy ny sisa fa nytiatsika ambara zany ro li dia hoe io mihitsy zany manamarika an'izay le fomba fitantanany Ierajoana ary mampianana ray tsy mieno ary ny faharoa miadana loatra ny fandraisana fanapahan-kevitra eritaona virangainao vao mahavita manala olona anankiray mba zava-doza nefa dia tena ny nuisance an'le olona nandritra an'le eritaona tsy hitanao noan'olo oza matany tsy azo ny saina eritreretana akory ny fiatraikany eritaona nefa ianao vao mahavita manala an'le olona tena sao dia mba efa tsy tafahoatra kosa zany ro li efa tena mihoatra ny azo eritreretiny zany ary indrindra le firenena nge mipotika tsy au-delà ny mety hoe any ampony président dia tsy navita nanala le mpiara-miasa akaiky aminy izy efa naharary azy io efa au-delà an'izay tsy mahazo manao an'izay ianao tsy mahazo manao an'izay etat amin'izay satria chef d'état ianao firenena ny resahanao ny tombontsoan'ny firenena zany io sacrifienao io ay ve hoe sorona ihany le olona naninona ny nandrasana vanim-potoana lava be ohatran'izay naninona nefa varatra ny poka nyrehatra ny tanety zay vao natao le izy zao ianao zao na ny andeha désamorcer ny bomba atao hoe afo syndical io ary ho tsahirana no Henri Rabarinjaka no ny nataony zany Henri Rabarinjaka zany dia zao no toyany avy hatrandro alimersa tandremo ary io koa manko zany zao ny DG any Armady fa nasaina démissionné nametra-pelana na tiana na tsy tiana kosa dia tiafana le syndicat fa victoire zany na mbola amin'ny ampahany any aza dia fahombiazana zay raha tsy nisy ny pression nataony syndicaliste fa zao aza mandrimandry manana aretina
zao manko ny tenen'le conseiller any filohan'ny république zay lasa PCA Andriamatoa Léon Rajobel Roly Mercia de hoe zay renouena amerina ny adevitra na ny dialogue ny fanakalozakevitra amin'ny mpiasa fa zao tananakavanany zay ny tenen'izay fa ny tananakaviany ataony resianareo any amin'ny fitsarana jereo gaga mihitsy ako namaky an'le hoe zao zany ny hevitra narosiny HCC ozy izy hoe mila misoulever l'exception d'inconstitutionnalité am'le resaka raha conseil d'arbitrage io zany ny syndicat nefa ozy tsy compétente zany le HCC iza moa zany no afaka itrancher exception d'inconstitutionnalité zany ro limite zany moa fa tsy ny HCC ihany ny HCC zany miteny hoe jerevonareo io exception d'inconstitutionnalité io amina juridiction compétente iza koatra ny HCC moa le juridiction compétente fa ny valiny de hoe ka tsy manana compétence ianareo isaisira zany hitondra fitoriana ety anivony HCC zay ny dikan'le hoe tsy azo ekena zany satria tsy manana qualité moa zany tena mariny tsy manana qualité afahana manao an'le saisine zany ireo reo syndicat reo ny mpisolo vavan'ny syndicat zany mazava ho azy de ny mahagagatsika de zao zay ny teneniny zany hoe tsy afaka andinika an'le izy nefa izy sady miteny ihany hoe jereo ny exception d'inconstitutionnalité an'ity izy ara ny juridiction compétente hafa iza ny fitsarana hafa afaka andinika mifanaraka sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana mova tsy ny fitsarana hafa mba lalam-pandrenana ihany eo zany de efa hitatsika hoe tananakavanana lalao le izy zany laviny ihany koa tany amin'ny conseil d'état ny fitoriana nataony avy eo anivony Air Madagascar laviny zany raha pitoriana anankiroa zany hoe tsy ao zany le volonté sy le bonne foi amahan'le olana fa mbola kabary ambony vavahady tsara lahatra ihany zany le hoe hiara-dinika am'le syndicaliste asagaga raha mbola tsy mivany olany tsika tsy hoe alarmiste ka hiteny hoe ka isy hiteny hoe io anareo de tsy mamenareo chance akory le olona tokony omena chance nge ary tena marina mihitsy tokony mba inona zany le teniny hoe ao fa hidinika indray am'le syndicaliste izay nefa ny fiatsika mifanohitra am'izay avy hatrany ny tonga de hita de tonga ianao de mametra pantany indrindra raha teo fa zao fa manina ny tsy maintsy conseiller spécial ny rajon ary mampianina ihany le izy fa tsy nitakin'le candidat reo ve tsy nitakin'le syndicat reo ve Roly Mercia hoe mba atao autonomie de gestion alao le resaka politique ao anatin'le fitantanana an'le orinasa de mbola olona akaiky ny filohan'ny république daholo ihany napetraka tao fa tsy maintsy hoe le président de la république manana même izy am'le Air Madagascar ary ka hoe tena tsy maintsy mpanolo-tsaina azy mihitsy napetrany teo inona ny tena compétence particulière zany Léon Rajobel izany to resaka environnement nataony aza raha ny vaovao zay fantatra inona no ataony any amina problème na transport aérien compagnie aérienne fitaterana nabakabaka inona no mety ho traikefany manokana mikasika an'izany hoe nandraikitra amin'ny banque centrale taloha tsy misy ifandraisany amin'ny resaka transport aérien zany Roly Mercia ka inona ary mbola le mahaconseiller amin'ny président de la république azy ihany no mba antoerany dikan'izay mbola ao le politika ninina zavatra ambara ka zay zany mila mailo mila prudence zany mila fahamailona zany ao anatiny fa tsy hoe falifaly fotsiny le ala Rirabanjaka de mitehaka ray zay sy ny faharoa de ity zao monsieur le président ny asany tiako tenenina de takan'izao so de hoe mandrimandry hoe andeha ampandrina drisan'le olona zany efa ambany anao geste zany de efa ambany anala anao Rirabanjaka nanala ny DG ny Air Madagascar mbola maro ange le fossoyeur n'le fitondram-panjakana ao anatiny ao ary mbola mamotika an'le fitondram-panjakana aza mieritreritra mihitsy hoe ivany olona raha ny ala ao Rirabanjaka mbola pahany kely fotsiny le parti mitranga am'le iceberg iny fa ao ambadika ao mbola c'est tout le système mbola tena mila mihitsy ny filohan'ny république manao assainissement na manadio andreo manodidina azy rehetra reo ary anina ny tena tiako atongavana Roly Mercia ao anatin'izay resaka zay hoe rehefa zoiny mbola hidiranao eo moa le izy fa jereko tsy mizotra makany amin'ny famahana olana ni na le armada zany lasa fa filohan'ny république nampiantso andry zareo anantona teny avoloa hoe hitondra ny vahaolana nefa rehefa tonga vahaolana tsy pahany rajon ary mampianadolo le vahaolana zareko nefa le vahaolana rehefa mivakina le pacte de responsabilité tsy zavatra be hoe tena mila vanina fa tena hoe andao fotsiny le constitution no arahany zany hoe mbola ao ihany zany mbola tsy ao zany ny tena marimarina kokoa le volonté any filohan'ny république hanaraka lalam-panorenana amahana an'le problème ialana am'le crise mbola tsy ao zany zay hatramin'izao inona zany ndeha ataontsika hoe finoana na fahatokisana
an'le hoe manao geste kely zany filohan'ny république sao de hoe pour juste amuser la galerie ozy ny teny vahiny andambolambona fotsiny calme ve efa nanalany eo Rirabarinjaka calme ve miala ny DG Anerma de mijanona eo fa le véritable problème nge mbola tsy résolu mbola tsy voavangy le fototrolany ny HCC zay miteny misy crise institutionnelle grave zany hoe amahana an'le crise institutionnelle na tonga ny HCC ny teny an'le pacte de responsabilité misy mandroso an'le pacte lavy ny filohan'ny république inona ary zany ny tena tia ny herina jonary mampianina tao Roly merci zay mihitsy la tena kotondrazavy ary tsy tokony ho adino tokony tsy tsontsoniavana fa le firenena nge tsy resantsika tsony tamin'ny heritaona fa nanomboka tamin'ny volana janoary teo ny resantsika na inona filaza efa nandeha au ralenti zany hoe nandeha moramora le firenena ary efa mijanona mihitsy izy zao mijanona tsy mandroso moteurany mbola mety mandehany fa ny kodiarany efa tsy mandroso maninona no miteny an'izany tsika raha tena kotondrazavy baribary tsika miresaka androany zao amin'ny 2017 zao tsy manana loi de finance rectificative ny firenena zany hoe tsy manana teti-bolam-panjakana ny vohitsy ka afahany miatrika indray ty volana jolay tia hatramin'ny volana desambra afahany mampandeha firenena manomboka amin'izao volana jolay zao ka hatramin'ny volana desambra mbola tsy manana fa raha ny gazety androany eniko no vakiko de hoe mbola vo konokononina any le izy vo arafitra nefany le fitaom-pivorian'ny antenimeri-pirenena farany teo iny dia araka voalaza lalam-pandrenana di indrindrindrindra natao tokony anaovana an'izay loi de finance rectificative zay volavolan-dalàna vohitsy zay inona am'izay lalatena ny zavatra mitranga voateriny eo anivon'ny fitoram-panjakana ao zany manefy zany hoe mampiena fandanim-bolam-panjakana araka ny eny de hoe na ena 90 isanjato ny total be ny fandaniny total be ny budget primitif zany le budget le teti-bola ny safidina tamin'ny desambra tamin'ny heritaona iny ho an'ity tao-piasana 2024 ty voatery na ena 90 isanjato le izy efa kely hatrany am-pendohana satria tsy nisy vola ataontsika avy any ivelany afaka natsofoka tao na natsofoka tao de nanaovana jeu d'écriture fotsiny satria efa mifantatra mazavatra hatramin'izay ka hatramin'izao fa tsy mbola misy mifatokisana tanteraka ny avy any ivelany any ka andehandefa ny volany eto Madagasikara eto reo mpamatsy vola iresa-pirenena amin'ty raha mikorotana ambony ambany ety efa kely zany le izy disy kely indray mbola nanapahana 90 isanjato zany hoe le 90 isanjato sisa miasana tamin'le 90 isanjato efa nylanina ny 50 isanjatony nandritra n'izay janoary hatramin'ny volana jona lasa teo de le ambony sisa tavela no nanasorana 90 isanjato inona zany sisa laha tena kotondrazavy midika ve zany fa raha pitsirafakapitso amin'ny volana o io ohatra de zay rehetrarehetra manandraharaha eo anivon'io fitondram-panjakana io de izy mihitsy nitondra taratasy A4 avy any akelika any any de omeny ny fitondram-panjakana de izy mihitsy nitondra ordinateur portable any akelika any any de ameny eo ataovy am'ty le taratasy zilaiko de izy nitondra imprimante ataoko caricatural zany hoe ataoko sarisary hitatra le izy laha tena kotondrazavy mba hampalalana antsika hoe zava-doza ny miandry le firenena noho le tsy ataontsika hoe tsy varinany amin'ny zavatra hafa karaha ny teny ianao teo hoe tsy mandeha am'izay lohany ntsony izy de izy io ary io tsy vokatra va amin'ny hoe vahoaka na vokatra va amin'ny hoe mpanao politika fotsiny fa vokatra va amin'ny zay mitavozavoza tsy masa tena mandray fanapaha-kevitra amin'ny fotoana ilana anazy fa mbola mieritreritra tsy mieritreritra ro diso tavela loatra miayay tsy matoko vatana de manjary dégâts monumentaux filaza azy amin'ny teny frantsay efa tena fahavoazana ray lavaka ohatr'izao zavatra misy inona zany zao no atao raha ohatra
araka ny teninao tao ka hoe atao ohatran'le feu d'artifice tany amin'ny 25 juin ariva iny tetao nosy iny ny publicité nanaovana anazy de mandritry ny adiny ray de ahitanareo feu d'artifice zay mbola tsy fahita mihitsy fa tena goavana ohatr'izao makatso makaroa ko tiana le 7 minitra fotsiny de vita zany hoe natao fotsiny zany amin'ny tenenao tao pour animer la galerie zany hoe natao fotsiny anapenana amin'ny masony olona ka sanatria ny vavana diny lera de zay koa ve ty hoe fanesorana anarira baronjaka amin'ny toerany ty eritreretina ve fa hoe raha ho asorana satria io zany ny efa hita tsapany filo fa hoe ty ny tena menjeratomboniny ty daholo de zao condamnation sy dénonciation rehetrarehetra ataon'ny olona rehetrarehetra zao mbola misy anankiray koa moa eo fa de ho hita hoe rovina koa ny torony io fa ijery efatsika eo hoe atao am'izay fotsiny ve de eritreritra ve zany ny fitoram-panjakana ny faratapony any hoe tokony lamindamina am'izay ny toetra raha fa efa nikapaina angely izy tsy mino an'izany tsika ny antony de tsotra tsy orery io anisany fa tsy orery ary mbola misy lombolombo nozy mahajanga zay mbola misy tena enjana be noho itiaragny fa izy ty ndray koa moa ny tena nahavo azy ty tsika moa zany tsy mba mpanendry jesy zany lala tena kotrazafy zany ny mahatonga atsika tsy de tena miresaka firy hoe afaka amin'ny tena angatsika raha ohatran'ny olo-pirenena sasany hafa zay ka nitadika nivoa ianao zay afaka nafatsy zany tsy fombatsika tsy etika tsy mamaly ny etika politique zany ary tsy mamaly ny etika journalistique zany de fa rehefa afaka izy zany de araka ny teninao tao hoe ny mpanao gazety tamin'ny volana joay tamin'ny 4 no nitako voalohany hoe asory ty olona teo ndray matofoloha eritona tateorina vao nasorony foloha izy zay zany drery am'zany hoe mifalifaly mandatsa an'le olona fa tsy orery ny tononinao tao tamin'ny teny frantsay le hoe fossoyeur no tena nanao zay fomba enjerany ty fitondrany teny tsy orery mbola maro ahoana moa zany misy ampouliny eo angambany raha nadinina ihany indrindra ao anivon'ny gouvernement tao iny filoham-pirenena de miara-miaiky mahainao an'izany ny tena miara-miaiky amin'ny akabaza amin'ny mpandinika ara-politika eto ny mpanao gazety eto fa de tena namenatr'olona mihitsy tena nanala baraka mihitsy ilay fivoriana nataon'ny gouvernement tafarany teo iny traiky nata izy iny natao tany milalana mandeha tany tomasina tany na tsy daditiko tsara le anaovana hoe évaluation de nylazana fa hoe 4 isanjato ny tanjona tokony tratrarina ny tratra zany hoe zany raha ohatra ka ataotsika any amin'ny EPP le izy any amin'ny sekoly fanavazana fototra lala tena kotona zavy ka hoe nanao examen le zaza de nahazo 9/10 zany 9,4/10 le am'le resaka zatoandro zany ore olona tsara ngely satria hoe tena nanaova le gouvernement taniny de hoe kotiana angana tsy fantatra zay eritreriny an'le filoham-pirenena aza de veriny fa tena jamba mihitsy vena tsy namarininy izy io sanatren'ny vava fa ny olona miaina ty ange miaina ny zavatra ataon'le gouvernement miaina ny fanapaha-kevitra ataon'le gouvernement miaina ny asa ataon'le gouvernement le citoyen le olo-pirenena miaina ange no efa mikikakika isan'andro fa hoe mbola tsy nisy fahoriana tsy mbola nisy misera miaina tahaka zao izay ty de ianao tsy mba manana za tsy teny humilité tsony la tena kotra zava tellement c'est gros tellement c'est flagrant tsy teny humilité tsony fa de efa tsy hienatra fotsiny zao hoe tsy raha anay zay vahoaka zany fa ny sezana ihany ka ho an'ny mpamatsy volo iraisam-pirenena sy ho an'ny filoham-pirenena diteny zay zay raha nga 94% de réussite de navita zay tsisy enatra nefa izy mitenany iny 94% de succès iny zany tsy hainy enatrehan'ny maso vahoaka fa nanala somisy pataloha mihitsy izy tamin'iny nitanjaka tsisy enatr'olona tsony mihitsy io mbola tsy fifezana an'le sera daholo zany rehetrarehetra zany dia mino ny tena zany fa mahatsapa ny filoham-pirenena hoe adroadro ty hoe vandivandy ty mandrebireby koa zalahy reto ary nisy teny kely nataon'ny filoham-pirenena raha tamin'ny fotoana iny ohatrany tsy de tena raha zay fomba filaza azy ohatrany tsy de tena zany ka noho izany
araky ny tenina tao lalatiana kotondrazavy a tsy Henri Baronjakarery no fossoyeur de la république tsy Henri Baronjakarery no mahatonga ny herina jona mampiana filoam-pirenena ho mitsongilaila ohatran'io ho lasa tsy tian'olona ohatran'io fa maro izy ireo indrindrindra ao anivon'ny gouvernement tao ka raha mpifandraisitsika am'izay le izy am'le hoe natsony ny invitena natsony filoam-pirenena ny armada zany mba hoe hijerevana an'le hoe ahoana nanatanterahana an'le zavaboala zany didi-pitsarahan'ny HCC am'le resaka pacte de stabilité mety ady fiady angamba hoe za toko de fa tsy manaiky an'izay atolotrinareo any mety ady fiady zany satria amafiloam-pirenena koa mandeha konga magneny le ampopo hoe za ve raha vao tonga avany de tonga de ivaky barary hoe tena malemy ary zalava de zay amenareo de ekeko avokoa tsy maintsy mba mboatra mibotsombotsy tratra kely aloha mamomono vorona io kanefa ela loatra le fa mibotsombotsy tratra oka fa efa hita zay fa ok ianao sy mitovy ny HVM mitovy an'le inona le pub aty pneu Michelin maventy be mihitsy pneu Michelin sy chambrera Michelin misy an'izany eny misy ohatran'ny Spiderman iny zany tena maventy be fa zao raha vao tsondromina paingitra kely fotsiny iny satria de rivotra fotsiny mantsy ny ao anatiny ao tonga de malemy mamoaka rivotra ka andriamatofoloha aza ela loatra fa sao de tsondratsondromo zalapaingitra indray le izy dia mirodana tanteraka malemy tanteraka fa fantaro fa raha tena manana ny volonté marina anao tena manana an'izany objectivité marina zany ianao ary mahafantatra fa matoa anao namanao akaiky le olana ao voaterina janinao tsy resaka olona izy ty fa resaka fiainam-pirenena zay any efa latsaka any amin'ny farantsana tanteraka dia aza miverin-dalana ary aza indrindrindrindra mitaraikiraiky tsony fa reo manodidina anao reo ihany iny conférence de presse nataon'ny HVM iny lalatiana kotondrazavy tena nahagaga mihitsy izy namaky ady am'izao tontolo zao iny vao nomaliny iny ny filoam-pirenena tany à Sainte Marie nilaza fa hoe mila paix sociale sy stabilité politique avy amin'ny alalan'ny réconciliation nationale politique nanaovana an'izay zany hoe mifandray tanana amin'ny mpanao politika mifampiresaka mba hametraka filaminana eny anivon'ny fiarahamonina sy maforona sy ataontsika hoe mitsangana tsara tsy voazongozona ny fitondram ny androm-panjakana ny pitsoniny ilay lehibe an'le parti politique amin'ny fironiny mamaky ady amin'ny rehetrarehetra tsy vita mamaky ady fa milaza mihitsy mitaky hoe sory ny ministre timo anatin'ny gouvernementa esory tokony miala ny ministre vomo le araky ny tenenao maly iny le mapara deux le maharantsany de deux vo tany amin'ny voto tany amin'ny tsy mivoto any nanagnytainy vo zay mivaliny le fisolelaha nataona hery taona le olona ny solelafinao ihany ty no mandakanao de tena nahagaga inona koa zany tao tsy mifandraigna izy zany le filoam-pirenena ty mijouer la carte de l'apaisement et de la réconciliation enao atao mijouer la carte de la guerre aona mampifandray an'izany ary indrindrindrindra reo olona ministre mpanjakana nge rivo rakoto vao fa tsy premier ministre le premier ministre ny sabotsy izy iny na ny laty tsy da ditiko tsony nanao communiqué tsy nyrehare akory ary izy hoe tavajanona ihany tsy ohatran'le ministre ny aty tany nandi soroka tary amin'ny tsimbazaza tary tsy enatra tsy tahotra efa tena tsy enatra tsony mihitsy efa mampitseo amin'ny vahoaka hoe tsisy ninona nge ato anaty lohako aty fa de mafaly aho fotsiny de mbola ministre mbola ministre ny aty tany de iny alina iny de nandi tsy fatiny akory hoe etry iny nge ka antso be eo ambony lohanao fa raha pitsy ravakapitso ho takobaka ny lohanao ara-politique zany fa tsy ara-batana ara-pitondrana zany loha tapaky zay de hoe ianao ministre mpanjakana mbola misy premier ministre zay tsy nirehare fa niteny fotsiny hoe naisotomana lesona reny tranga reny am'izay mety fanamboarana tokony azo atao fanatsarana tokony azo atao ary mitaky fandraisana andraikitra sy fifandraisan-tanany rehetra zany zay ny communiqué nataon'le premier ministre zay lehibe n'le gouvernementa
ary ny premier ministre no manolotra membre ny gouvernement tamin'ny filoha-pirenena dia filoha-pirenena no manindry ozy izy ny lalam-panondrenana dia ianao anisan'ny atolotra dia nitendrena ianao indray nefa mandidy alohan'ny tompony asory ty tsy mila nyty tsony raha nonato mialahany inona ny dikan'izany voalohany indrindra nasehoanao vahoaka zany fandrovovitinao nitsakitsahanao le concept sacré fomba mampanao masina amin'ny fitondram-panjakana era-tany de le hoe solidarité gouvernementale na nentinao tena masom-bahoaka mihitsy le izy de tena lotohonao tanteraka ny rovovitinao le ministre mpanjakana manao an'io avy amin'iny déclaration de guerre nataony ama filohan'ny SVM azy faharoa mampiseho am'le premier ministre Jean Ravelonarivo anao ary mampiseho am'le filoha-pirenena Rajaonary Mampianina hoe zary arivo rakoto vao no lehibe anareo zany mandidy aloha ianareo milaza fa hoe andao anao réconciliation nationale politique mba isian'ny paix sociale sy ny crédibilité sy ny stabilité politique institutionnelle ny premier ministre miteny hoe andao ifandray tanana mba hampandroso an'ity fa tsoana ny lesona am'ty zavatra ity zay tsy mety arenina tokony volany mitongila ianao ary milaza hoe tonga de fa manondronondro ministre ny fambolena anga le ministre ny tilme Roland Vatomanga ny anarany fotsiny tsy nitononina fa de iza moa tsy mahalala numéro 2 numéro 3 ao aminao ao io hoe mialahanao romarany Jean de deux mialahanao maromaro tsy haiko mila zay fa misy le zasy nga misy ministre le zasy moa lala ty fa tsy fanta fa tononony daholo zany zany le izy zany andriamato filoha zany le olona manodidina anao a zay a fossoyeur de la nation manao tsy miasa ny zavatra ataony rehetrarehetra de manao zay avoanao apafabarakanao ary vao mainka mampanahirana bebe kokoa anao amin'ny fitantanana an'le raharam-pirenena marana koa za latirindrazava mazava ny matotonga am'izao sehatra zao ny filoha-pirenena sahirana ohatr'izao ary voatery maka fanapahan-kevitra zay mety tsy mety ao anatiny ao mety hoe raha ny tena sitrapo mety zavatra de satria le maromaro vitsivitsy manodidina azy mirehire amin'ny anarana ireo ihany nanao an'izao atsangatra manorana loza matany isa tokony zao na tonga amin'ny filoha-pirenena ho tonga am'izao sehatra zao ka miandry ny rehetra de mijery moa zany inona ny toy an'izao raharaha zao ary rabaronjaka aloha zao ny lasa dia ho jerevana hoe inona ny toyany zao rehetrarehetra zao fa mitaky fanapahan-kevitra goavana mitovy am'izao ao anatin'ny fotoana fohy de fohy ty raharam-pirenena tya lalatena kotondrazava